Olona ho ampitombony aminareo hatrany riavako ny fahasoavana avy amin'ny Andriamanitra iray sy Jesosy Kristy Tomponsika. Amen. Andeha hivavaka isika. Misaotra anao izay Tompo fa afaka niangona ny eo taminao tany amin'ny tempolinao masina omaly. Ary misaotra anao koa izahay amin'izao herinandro vaovao atolotra ianao izao. Midera, mankalaza ary manome voninahitra anao izay Tompo fa lehibe ny fitiavanao anay. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Riavako, raha mahatadidy isika dia efa nampatsahiviko tamin'ny mofinaina ny zoma 7 Novambra lasa teo fa hotohizana anio ny kasika ny Daniela 7 andininy 7 ka hatramin'ny 7 fa izay hosonganiko manokana dia ny andininy 7. Andeha ary hovakiantsika amin'ny anaran'i Jesosy izany. Ary mbola nahita fahitana tamin'ny alina aho, ary indro nisy toy ny zanak'olona avy tamin'ny rahony lanitra, ary nankeo amin'ny fahagola izy dia nampanikeny teo anatrehany. Amen. Andeha ho jerentsika riavana ny amin'ity zanak'olona avy amin'ny rahony lanitra ity. Eto dia maneho sary mesianika, dia ilay nomena fahefana mba hanjaka sy hanapaka eto amin'izao tontolo izao. Hitantsika eto fa mipetraka eo ankavanan'Andriamanitra izy, ary miankohaka sy manompo azy ny fokom-pirenena rehetra na ny olombelona rehetra eto ambonin'ny tany sy maneho izao rehetra izao. Hitantsika amin'ny andininy 7 eto amin'ity Daniela 7 ity izany. Tanteraka eto ny teny faminaniana ny amin'ny fanjakana sy ny fanapahan'Andriamanitra mandrakizay. Ary tanteraka tao amin'i Jesosy Kristy io fiaviany io, indrindra ny amin'ny hoe ho avy ilay Andriamanitra izany, ho avy Jesosy, ary hipetraka eo ankavanan'Andriamanitra iray izy, ary ny fanjakany aharitra mandrakizay. Ny zava-dehibe eto dia efa faminaniana hatratỳ amin'ny testamenta taloha ny amin'ny hevian'i Jesosy hanjaka amin'izao tontolo izao, ary fanjakana aharitra mandrakizay miaraka amin'Andriamanitra. Andriamanitra eto dia antsoina hoe fahagola na lay antitra. Jereo ny Daniela 7:7 ity, izay midika izany fa manjaka mandrakizay ary feno voninahitra sy fiandrianana. Izao rehetra izao izany, na ny hitantsika na ny tsy hitantsika, ary ny olombelona rehetra. Raha vao miresaka hoe izao tontolo izao mantsy dia matetika ilay lanitra sy ny tany ihany ny hitantsika, fa ilay izao tontolo izao tsy le monde koa izany indraminy ilay teny vahiny, fa ilay l'univers mihitsy. Izany rehetrarehetra izany no habean'ny toerana anjakan'Andriamanitra, anjakan'i Jesosy Kristy, ilay fahagola, ilay maharitra, ilay antsoina hoe mandrakizay, ary feno fiandrianana sy voninahitra. Inona ny hevim-panahy ao anatin'izany? Voalohany, tanteraka ny tenin'Andriamanitra, ary ny tenin'Andriamanitra tsy misy izay tsy ho tanteraka ry havana. Dia efatry ny tany amin'ny testamenta taloha no ho avy Jesosy Kristy, dia tonga izy io efa hitantsika, ary ho avy indray koa izy amin'ny fiaviany eny amin'ny rahony lanitra araka ny hitantsika teo izany. Zava-dehibe ao amintsika ny miara-mandinika sy misaintsaina an'izany. Ary faharoa koa, amin'ity anitra ity izany ny vatso antsika dia izao: aza matahotra mihitsy ny amin'ny hery sy ny fanapahana sy ny fanjakana izay misy eto amin'izao tontolo izao. Aza mangovotra ny amin'ireny, aza manany amin'ireny, fa resin'ny fanjakana sy ny fanapahana sy ny herin'i Jesosy Kristy, ary indrindra Andriamanitra ihany koa, reny rehetra reny rehefa mino sy mahatoky azy tsika. Ny zava-dehibe ary amin'izao fiandrasana amin'ny fiavian'ny Tompo izao dia izao ihany: aoka hitoetra ho mahatoky sy hanantena ary tsy hatahotra ny zava-misy eto amin'izao tontolo izao isika, fa hijoro ho vavolombelon'ny Tompo mandra-piavany dia mahereza ao amin'ny Tompo sy amin'ny herin'ny faherezany. Amen. Hivavaka ary isika. Misaotra anao izay Tompo fa ity ampiandohan'ny herinandro, ary indrindra miandry ny fiavianao izay koa. Aza vela isy ampatahotra na ampanahy anay izay verina ho manana hery, manatanjaka, manazava miafina, fahefana sy ny sisa. Sarotra dinihana aza indraindray. Aza vela andemy fo sy ny saina mampanahy anay ireny. Izay dia mahatoky ianao, ry Andriamanitra sy Jesosy Kristy mipetraka amin'ny seza fiandrianana, amin'ny fanjakana sy ny fanapahanao ny herinao, tsisy harava, tsisy haresy an'izany. Dia tahio ny herinandronay Tompo, amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ho aminareo
ny fiadanan'i Jesoa. Amen.